Ny escam moa zany a dia manana zavatra vitsivitsy angamba ilazako azy mampiavaka ny sekoly. Ny voalohany antony zany a dia ny escam dia tsy mampianatra afa-tsy ny gestion irery ihany, tsy mba mitovy amin'ny école hafa zay manao filière na taranja maro, fa ny anay zany tao anatin'izay 5 taona zay ny escam dia teo anivony nampianatra sy nanofana ny ankizy tao anatin'ny gestion saingy misy filière efatra eo ny finance comptabilité, ny banque et microfinance, ny management ary ny marketing commerce. Voalohany zay. Ny faharoa dia mizotra lalindalina kokoa ary mampianatra andreo ankizy any amin'ny resaka entrepreneuriat zay na le ataontsika amin'ny teny baiko hoe culture entrepreneuriale izay tena manosika ny ankizy hamorona asa ho an'ny tenany. Ny antony fantatsika fa ilain'ny firenena amin'izao fotoana izao ny resaka asa. Ary io moa zany iainy antsika ny tsy fampin'ny asa eto Madagasikara dia manofana bebe kokoa ny ankizy zay zany mpianatra eto amin'ny escam eto mba hanana fahaizana manokana mikasika ny fananganana orinasa sy ny fitantanana orinasa na orinasa ny tenany io na ny orinasa zay efa misy amin'izao fotoana izao. Ary ny fahatelo anisan'ny tena mazava-dehibe sy mampiavaka ny sekoly escam dia ireo mpianatra izay afaka manohy fianarana amina toerana ambony na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina izay efa tena miparitaka koa amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy moa zany fa ny diplôma zay meny ny escam dia diplôma manan-danja, manana ny équivalence tsara eto Madagasikara indrindra amin'ireo université any ivelany. Ny tiana asongadina ao anatin'izay koa dia zao izahay dia manana fahaizana manokana ny ankizy amin'ny antsoina hoe business plan na projet, monter projet zany, satria io anisan'ny tsy ampy eto Madagasikara ho an'ny ankizy zay mianatra amin'ny sekoly ambony na université na ny institut ambony zay manofana ny ankizy amin'ny entrepreneuriat. Fa ny mpianatra eto zany dia anisan'ireo mpianatra tena manana ny teknika fototra na ny technique de base amina famolavolana tetika asa hahafahan'ny orinasa misondotra sy mamelatra zany ny zavatra hataony. Ary mampiavaka anay ihany koa ngamba mihoatra amin'ireo université rehetra dia le slogan hoe l'escam l'école qui vous lance plus vite, zany hoe ao anatin'ny volana vitsivitsy na taona vitsy dia mahatakatra zavatra ary mahavita zavatra be dia be ny ankizy. Raha any amin'ny école hafa zao zavatra tao anatin'ny 9 taona ohatra dia ao anatin'ny 3 taona tsy maintsy vita eto. Raha vitaina 3 taona any amin'ny sekoly ambony hafa 2 taona tsy maintsy vita eto mba hahafahan'ny ankizy miasa sy mamelatra aingana ny zavatra nataony eto amin'ity sekoly ambony escam ity.